Ny tomboisandray ny mpanjara solika avy amin'ny alalan'ilay orinasa Total letondra Vohitra. Ny lalana eny amin'ny bypass tendray no safidin'izy ireo anorenana fotodrafitrasa ny tanjona ao anatin'izy ity dia analana fahasahiranana an'ireo mpampiasa fiarakodia izay tsy maintsy mila ihany koa solika ka voatery hiakatra ty amin'ny renivohitra aty. Toeram-pivarotana solika ny orinasa Total fa fitopolo no tokana Androany tetsy amin'ny lalana bypass. Ity tompo fivarotan-dasantsy ity dia tena anamora ny fivezivezena amin'ny faritra satria manana toerana manokana natokana ho an'ny fiara lehibe ary mivelatra amin'ny velaran-tany 3,000 metatra tora-droa izy ity. Tsika zany tena atao hoe sampanandalana mampiray analasona Antananarivo route nationale 7 numéro 2 dia mampiavaka kely azy ity zany dia eto amin'ity station eto ity zany misy ataontsika hoe ilo mofo antsoina zany misy fakana lasantsy anankitelo anankiroa natokana ho an'ny tomobila kely zany ary ny anankiray dia natao ho an'ny fiara maventy ary tena natao mitokana mihitsy ho an'ny fiara maventy io malalaka tsara fa zareo miditra mitobotsolika pompy mailaka be moa zany azo itenena azy afandrareo manao plan vetivety kely. Raha ho an'ny mponen'ny manodidina manokana indrindra fa Alarsora dia niteraka asa ho azy ireo izao fisokafana tombotsolika vaovao izao raha nambara ny ben'ny tanàna Alarsora androany. Manova endrika an'ity tanàna ity zany ny fisian'le station zany hoe raha teo aloha zany tsy tahaka izao no endriky ny tanàna eto amin'ity toerana ity sy ny manodidina fa rehefa tonga ty station Total ity dia hitantsika arak'izao fa lasa nanova endrika tanteraka an'ity faritra ity. Faharoa dia ny tombotsoa nentin' ity station Total ity dia le ataontsika hoe le famoronana asa na le création d'emploi satria tazako eto zao misy ireo olona ponina ato anatin'ny commune Alarsora izay miasa eo amin'ity station Total ity. Ny fahatelo ihany koa ny tombotsoa anankiray izay hita dia ny fampianarana ny olona zany hiaro ny tontolo iainana. Marina fa hoina ny fandraisan'izany station sy ny fiarovana ny tontolo iainana zany fa misy zavatra ifanarahana mifanaraka zany voalohany ny fahadiovana. Ny fotodrafitrasa sahala amin'izao moa dia miteraka fampandrosoana ho an'ny manodidina ary indrindra koa manala fahasahiranana ho an'ireo fiara mivezivezy amin'ny lalana. Tonga nanatrika izao fitokanana izao ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera misahana ny fanajariana ny tanjy.